Faly miaraka ny rehetrarehetra izay mpanaraka amin'ny filana moa zany manaraka ny clin d'œil de felana. Dia androany moa tsika zany hitafatafa ny momba ny atao hoe mifana. Tombontsoa azontsika avy amin'ny atao hoe mifana. Voalohany indrindra aloha tiako marina eto ny atao hoe mifana dia noho izany hoe mifana, izany hoe manao mafana. Dia tany aloha be tany ny vehivavy malagasy dia mifana anatin'ny enim-bolana, izany hoe mihidy anaty trano izy dia asiana afo mihitsy manodidina ny tenany dia eo izy miaraka amin'ny zazakeliny mba tsy hampisy ny aretina anazy mba hialany aretina moa zany ny aretin-jaza satria taloha moa mbola tsy nisy vaksiny, mbola tsy dia nalaza ny atao hoe vaksiny dia izay nahatonga zany rehetrarehetra zany dia inona ary ny tombontsoa azontsika avy amin'ny atao hoe mifana. Voalohany angambany ny azoko lazaina atao ny amin'ny fifanana dia ny resaka lamosina. Rehefa mifana tsara ianao dia ny lamosina anao tsy misy olana intsony rehefa melehibe ny zanakanao. Izany hoe tiako tenenina ohatra anazy ohatra ny felana niteraka ny zanany voalohany izy dia nifana tanatin'ny 2 volana dia ny zavatra tsapako tena niverina hatramin'ny plasiny mihitsy ny lamosiko ary tsy narary nefa tamin'izany fotoana izany kintana 2 volana sy tapany izy dia efa tsy maintsy niasa moa tamin'izany fotoana izany. Dia koa ny zavatra hitako hoe tena nahafinaritra anahy tamin'ny mifana aloha zany ohatra ny mpanjaka vavy ery ianao isaky ny maraina tonga eo ny olona manatitra sakafo, tonga eo ny olona mikarakara. Inona kosa ary ny zavatra tsy tiako tamin'izany mifana, ny lafiratsy ny atao hoe mifana. Ny zavatra tsy tiako aloha zany mety hoe ny fomba anaingamana ilay izy rehefa mifana dia tsy mahazo mihetsika teo ambony fandriana mihitsy dia mazava ho azy ohatran'ireny biby miberina ireny ianao izany hoe mijanona anatin'ny toerana anankiray mifanao ianao mikotrika mihitsy ianao zany hafanainao ilay zanakanao. Dia ny zavatra tena tsy tiako tamin'izany fotoana zany tsemboka be dia feno tsokoko ny tenako satria tsy avela mamanay mandeha mandro manao dosy mihitsy fa misasa fotsiny dia ny hafarany lasa masisisy. Ny zavatra tsy tiako faharoany tamin'ilay hoe nifana koa dia mazava ho azy matavy tena nengeza izany hoe tamin'ny bevokan'ny zanako ny hafarany grossesse 56 kilo rehefa avy eo tena natavy be angamba nefa nilanja tany amin'ny 70 kilo tany nefa tsy hoe lava be fa 1m65 moa zany aloha dia tena hoe lava be zany dia ny zavatra nasosotra anahy koa tamin'ilay nifana forsen'ny mamanay tsy maintsy malany ny sakafo rehetrarehetra izay tonga eo dia hany ka lasa nivonto be ohatr'izay ny nonoko dia marary be ilay izy dikan'izay zany tsy maintsy manome sakafo n'ilay zanakao foana ianao raha vao tonga ilay zany resaka ny momba ny zanako faharoa. Tamin'ny zanako faharoa indray tsy nanana moyen za hifanako satria ny antony be da be ny zavatra nikarakaraiko dia 10 andro fotsiny nifana. Inona ny lafiratsy hitako tamin'izany fotoana izany mazava ho azy rehefa tsy nifana intsony dia hitako ny narary lamosina feno 2 taona ny zanako tena sahirana satria tsy maintsy nandeha kiné ny lamosiko tena narary be nataoko daholo izay moyen rehetrarehetra hasalama lamosina farany tsy maintsy nandeha tany amin'ny dokotera moa zany nanao massage satria raha tsy izay dia tena simba ilay lamosiny ary faharoa manaraka an'izay nivelatra be ilay bassin tsy niverina tamin'ny plasiny intsony. Izay koa zany zavatra hitako tena hoe tsy nety tamin'ilay tsy nifana. Zavatra tsapako koa tamin'ny zanako fahatelo rehefa tsy nifana dia hitako hoe nahazo aina be mihitsy rehefa lasa dadanay sy neninay satria dadanay sy neninay moa namangy anay taty amin'ny toerana misy anay dia tanatin'ilay mampinono aloha zany sahirana kely satria rehefa tany amin'ny hopitaly tsy niakatra mihitsy ny nono satria ny aty andafy tsy omendrareo sakafo be ohatrany any Madagasikara mihina ron'akoho sy ny sisa fa mihina sakafo normal ihany. Faharoa manaraka an'izay menimena be mamanay hoe ianao dia tena tsy mifana ianao lozanao mandeha nefa tsy fidy moa tsy maintsy mitsangana ny tena satria be da be ny adidy aman-draikitra izay miandry tena eo an-tokantrano. Dia farany tena hitako amin'izay rehefa lasa dadanay sy neninay dia nijaly be satria ny antony ny zanako manahirana anahy ny tokantranoko manahirana anahy matsiaro tena reraka ny hafarany vizaka foana teatory foana dia lasa négligé araka n'izay fitenenana izay lasa tsy misy zavatra fitenenanareo roneny tsara ny mifana ilaina tsara ny manao repos
fa kosa tsika vehivavy rehefa fiteraka ilayntsika zany a mba sosotena mba manao zay mafalifaly ny tena satria rehefa tsy voasosote vatatsika io a de mazava ho azy a lasa matavitsika lasa mingeza isan'andro ary zay a ny hitako faiblesse-tsika vehivavy rehetrarehetra amin'izao fotoana zao a be da be moa zany ny olona tsy manana fotoana tsony izy a sady tsy manana moyen tsony mifana satria tsy maintsy mandeha miasa ny aty andafoko moa tsy mahazo entina any am-piasana ny zaza de mazava ho azy ianao zany a lefanao any amin'ny olona any le zanakao a de mistresse foana ianao tadidio a fa enemin'ny stress a ny mitaiza kely rehefa mitaiza kely ianao a rehefa diso sorena ianao diso tsy maintsy mitsangana ianao a lamosinao a somary tsy miverina amin'ny toerany tsony ny kibonao koa mazava ho azy tsy miverina amin'ny toerany tsony resaka satria ohatra ny hitako lasa mivoana any amin'ny zavatra tsy tokony resahana zavatra teneniko a fa ny tiako tenenina anareo a de raha mba manana moyen nareo reny a nareo voaterabao a nataoko anareo mihitsy nyity zavatra ty de aza maika nitsangatsangana ambony fandrina ataovy a zay atorinao zay faran'izay mety nefa kosa raha ohatra moa ianao aty ivelany mipetraka tadidio tsara fa ny aty andafy misy ny atao hoe rééducation périnéenne de reny dokotera reny a reny sage-femme reny a reny manana ny talentany reny a amerenana ny vatanao a zany hoe rehefa manao an'ireny ianao zany a de hitanao miverina amin'ny plasiny a lay taolana eto satria ny lamositsika vehivavy misokatra ozy izy a rehefa avy teraka de aza maika ny anena-tena zany zany natonga nyity resaka ty androany aloha a satria be da be nareo nangataka amiko hoe felana fa inona ny nataonao natonga anao niena tsy atompoko tsy tonga de niena eo no eo a niandry eo efa fito volana ny zanako a avy nanala nono a zay a vao nanomboka nanao sport satria efa niverina ny retour de couche koa ny tiako lazaina eto a de le resaka fifanana re a aza atao mbanin-javatra le resaka repo aza atao mbanin-javatra satria plus ianao mistress amin'ny zanakao plus ny vatanao a tsy mifonctionner normal zay a ny zavatra momba ny fifanana iny a de mirary soa an'izay reny rehetrarehetra vao tonga zazakely vaovao a ary ny farany a tiako tenenina de raha misy zavatra tianareo lazaiko a momba ny mamalagasy atsika de asadino a manoratra anazy a eo amban'io barre d'info io a de ifelana moa mbola sambany manao vidéo mitokana irery a manokana sujet tena hoe resaka momba ny mamalagasy a de raha misy zavatra tsy voateniko a de mba pure azafady a afaka jerevanareo any amin'ny YouTube le izy a de aza adino ihany koa ny manome kritika fa ny kritika manatsara zavatra le kritika kosa tsy asiana opa zay le izy fa de mirary soa antsika rehetra amin'ny manaraka indray a pour un nouveau clin d'œil de felana